Noskafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fahadimapolo taona ny syndicat ny indostrie eto Madagasikara na ny SIM no mariana tamin'ny hetsika samihafa moa izany fankalazana izany tetsy amin'ny Carlton fanazavana miaraka amin'ny rotsirakotin'ireny eo amin'ny sariny mamy Rasoanaivo. Feno 5 taona ny syndicat ny indostrie eto Madagasikara, mbola tsy azo lazaina fa nivoatra tanteraka nefa izany sehatra izany raha ny eto an-toerana manokana satria betsaka ny krizy nandalo teto amin'ny firenena ary isan'ireo niaran'izany indrindra ny sehatra industrialy eto an-toerana. Araka ny nambaran'ireo tompon'andraikitra amin'ny tantana ny syndicat dia fotoana tahaka izao no andininana ny zava-bita sy ireo lesoka rehetra izay nanakana ny tokony fivoaran'ny indostria. Raha no avy no jerena dia mino zay fa tsaratsara kokoa no avy. Izany ho avy izany dia tsy maintsy arahana resaka, dia raha midinika ny anatanterahana ny ampivoatra ny sehatra industrialy na ao amin'ny tsena anatiny na amin'ny tsena any ivelany, izany hoe rehefa manondrana entana any ivelany. Ina moa ny antony ilazana an'izany? Ny tsena anatiny dia tsy maintsy ezahanay foana ny manjaka ao anatin'izany tsena anatin'izany na raha eo ny ivelany izay tanterana. Ary ny tsena ivelany koa tsy maintsy ao anatin'ny laham-pamehana ny antony satria efa fanatotoloana izao. Inona moa ny vokatra ny ivelany tonga dia amintsika? Mihina ny antsika tsy tonga ny ivelany. Araka izany dia isany ho atao laharam-pahamehana ho an'ny 50 taona manaraka ho an'ny syndicat ny indostrie eto Madagasikara ny ivelarana bebe kokoa amin'ny any ivelany. Raha ho an'ireo indostrie mpikambana ao amin'ny SIM ohatra dia efa misy eo amin'ny 520 isan-jato mahery eo ny indostrie no efa manondrana ny ivelany. Ny mbola olana mantsy dia ny krizy misy eto an-toerana ka ny laharam-pahamehan'ny tompon'ny orinasa dia ny ampihodina ny orinasa aloha araka ny varotra eto an-toerana. Isan'ny mbola angatan'ny SIM moa ny fijerevana manokana ny hetra ho amin'ny fanafarana entana ary mbola miandry valiny momba izany ny syndicat.